razioni fiti. Si mi rehareha ni te na fiti. Mane chitena ni te na fiti. Meno sema na tena ni fiti. Mande ficha mamela ni fiti. Si mi rehareha ni te na fiti. Mane chitena ni te na fiti. Meno sema na tena ni fiti. Mande ficha mamela ni fiti. Na te hananaku ni harena be. Tsinun tsinunao razioni fiti. Na te hananaku ni fahaizana be. Tsinun tsinunao razioni fiti. Si mi rehareha ni te na fiti. Mane chitena ni te na fiti. Meno sema na tena ni fiti. Mande ficha mamela ni fiti. Na teni teni ni fite ni marobe. Sinun sinunao razioni fiti. Na desarrachiu ni mahancha ni arena be. Sinun sinunao razioni fiti. Si mi rehareha ni
Amin'ny fofen'ny fifaliana indray no iarabanay ianao amin'izao takariva izao. Andro fahadimy amin'ny fandiniantsika ilay lohahevitra manao hoe iza no ho vadiko ato anatin'ity seminaire momba ny fanambadiana ity isika androany. Koa dia faly manolotra ny fiarabana ho anao, piano ny onjam-peo ho azisy amin'izao fotoana izao, ary miarabantsika rehetra ihany koa izay manaraka anay eny amin'ny tambajotra sosialy eny. Ny fiadanan'ny tompony ho aminao sy ny ankohonanao. Ho fanomboantsika ny fiarahana ary dia manasanao izay hiara hivavaka aminay. Ry iranay tsara indrindra, masina indrindra izay ny an-danitro, misaotra anao indray izay no ity fotoana manokana ity, izay ahafahanay hiaino ny teninao, hiaino taridalana avy aminao, ka hanoro ny tokony ataonay ao amin'ny lafiny ara-panambadiana, eo amin'ny lafiny ara-tokantrano. Mety ezary ianao ampiteny indray ny mpanomponao amin'ity takariva ity, ary izay kosa dia ho tanolona ka niriny ny teninao ny fonay tsirairay avy, ka isy vokatra tsara eo amin'ny fiainanay ny fanarana izao fandarana izao. Mety ezanao hamindra fo, amela ny elokaino ny fahotana rehetra vitanay. Amin'ny anaranao Jesosy no angatanay izany vavaka izany. Amen. Miaraka amintsika eto hatrany ny iray aman-dreny pasteur Andria Paratiana Fanery izay tondratsika ny lohahevitra ary engany havinaritra ny fiarahana. Miarabanao pasteur. Miarabanao namanay vao amin'ity andro fahadimy ity ary miarabantsika rehetra an'kio izay manaraka an'izao fandarana izao. Efa lohahevitra maromaro izay no diniana tao anatin'ny efatrandro ary fahadimy androany. Andao isika pasteur hanao jery totika ny amin'ny zavatra rehetra izay efa hitantsika. Marina tokoa zany mandeha tokoa ny fotoana dia andao hanao jery totika kely tsika ny amin'izay efa hitantsika izay. Eny ary natombotsika ny famelabelarana mahakasika an'ity lohahevitra ty hoe iza no vadiko tamin'ny nametrahantsika ny fototra. Dia tsy iza zany fa Andriamanitra ny fototra. Andriamanitra ny fototra ny fanambadiana satria Andriamanitra dia voalaza fa fitiavana ary avy amin'Andriamanitra fitiavana. Dia izy no fototry ny zavatra rehetra, izy zany ny fototry ny fanambadiana. Ary izy no nanorona ny fanambadiana tany voalohany. Dia ny zavatra maro hitantsika tao anatin'izany lohahevitra lohateny zany mahakasika ny hoe Andriamanitra mihitsy ny fototra ny amin'ity fanambadiana ity. Zany hoe rehefa miresaka fanambadiana sisika zany namana ivon dia maka tsy maintsy mijery amin'le fototra de tsy iza fa Andriamanitra. Tsy maintsy mijery tsika hoe inona zavatra napetraka Andriamanitra rehefa miresaka ny amin'ity fanambadiana ity. De zay zany le hoe namalitsika le fantaniana hoe anambady ve, de mazava ho azy satria Andriamanitra mihitsy no nahita sy nahatsapa nahafantatra fa tsy tsara raha irery ny olona. Dia namorona vady, nanome vady ho azy Andriamanitra. De mazava zany ny teny hoe anambady ve, tsy tokony hisalasala intsony zany ianao hoe tokony anambady ve, tsara amiko ve ny manambady, tsy tokony salasalany amin'izany intsony zany ianao satria efa mazava ny fototra dia tsy iza fa Andriamanitra ary mazava ny zavatra nataon'Andriamanitra. Dia avy eo hitantsika hoe raha nambady ara dia ahoana. Satria mety olana mipetraka an'kio zay mety mampisalasala an'kio hoe mieritreritra ianao hoe mety ho sarotra izy io mety anahirana izy io de mety hiemotra indray ianao. De hitantsika an'kio zay lohateny zay hoe anambady dia ahoana ary. De mazava be ny zavatra nampitaina tamintsika tamin'io lohateny io. De hoe Andriamanitra no nanomana zavatra rehetra tamin'ny alalan'ny famoronana ary ny olombelona no noforoany farany. Zany hoe efa noman'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra ahafahan'ny olombelona miatrika ny fiainany ary ahafahan'ny olombelona miatrika n'izany hoe fiainam-panambadiana izany. Dia zay an'kio zany no tadalana izay omen'Andriamanitra atsika rehefa mieritreritra n'izany hoe fanambadiana izany. Avy eo tsika dia nijery indray zany aoriana zay hoe eny ary efa vonona zavatra rehetra, efa misy asa zany ao, manana asa ianao zay ivelomanao sy amelomanao an'le ho vadinao, manana toerany ianareo zay honenana miaraka rehefa hikambana ianareo dia misy fonenana zay honenana hitoerana zany ao
ary mahay mitantana any ko zany zay le hoe mitandrina mahay mitantana an'zany hoe fitokatrano izany de ny fantanina zay nyvalintsika ndray taorinan'zay de hoe iza ary le ho vadiko de zay zany le hitatsika omaly de mazavabe lay ten'andriamanitra zay nyvakitsika hoe ary andriamanitra nanao vady sahaza ho an'ny Adama dia nitatsika ny fomba nanamboaran'andriamanitra an'le vady napatorin'andriamanitra Adama avy eo nakataolana avy tao amin'ny Adama andriamanitra de nanakombona nofo osolony dia nanamboatra n'lay vady tamin'ny alalan'lay taolana zay nalainy tamin'ny Adama de avy eo netiny teo amin'ny Adama lay vady misy lesona lehibe zay noraitsika namana Ivon makasika an'izy io de hoe mila manaiky apatorin'andriamanitra ianao zany hoe mametraka ny fitokisanao tanteraka amin'andriamanitra ary manana finoanan'andriamanitra dia mivavaka ihany ko zay koa zany le afatra zay nampitaina maly zay mila mivavaka amafisina ny fivavahana de zao rehefa nanamboatra n'lay vehivavy lay vady sahaza ho an'ny lehilahy zany andriamanitra dia ny zavatra namboarin'andriamanitra tao amin'ny Adama nakataolana izy de avy eo nanakombona de natao nofo osolony sisy ny zavatra namboarin'andriamanitra zany tao tamin'ny Adama de afatra ampitaina amitsika ihany ko zany ry tanora malala fa rehefa iroso am'zany fanambadiana izany dia tsy maintsy misy fanamboarana tokony atao zany ao misy fanamboarana tokony atao aminao ary misy fanamboarana tokony atao am'lay ho vadinao ihany ko ianao zany mila amboarina hiatrika an'zany hoe fanambadiana zany tena manandanja be mihitsy zay hoe fanamboarana izay ary mety ao anatin'zany vanim-potoana izany mihitsy ianao zay miaraka aminay am'izao fotoana izao de mety eza zany ho amboarina andriamanitra zay indrindra tena mahafinaritra lay teninao teo hoe mety eza hamboarin'andriamanitra ianao satria ny olana namana Ivon rehefa misy tanora manira iloso amin'ny fanambadiana dia efa manana ny foto-kevitra n'izy hoe za ndray za de ohatran'zao za nitoetrako ohatran'zao de mieritreritra izy hoe raha nambady zany dia olona ohatran'zao no mety amiko olona manana toetra ohatran'zao mety amiko tsy zay nyle izy zay na tonga le hoe napatorian'andriamanitra mihitsy aloha i Adama napatori mihitsy aloha Adama dia avy eo namboarin'andriamanitra izy de zay any ko le afatra zay tia nampitaina amitsika indrindra amin'ny tanora zany hoe mila manaiky hamboarin'andriamanitra ianao mahafinaritra izay efa hitatsika rehetra izay ary hotohizana izany amin'ny ity androany ity manantena izay fa mbola hiaraka aminay antrany ianao ka ny loha hevitra zay hodiniana androany de hoe krizy mianao anatina vanim-potoana na krizy tokoa isika ankehitriny dia ity krizy ara-pahasalamana ity ao anatin'ny ameana ara-pahasalamana isika tsy eto a Madagasikara ihany fa manerana izao tontolo zao kanefa izany krizy izany raha eo amin'ny ara-pahasalamana de mitatra amin'ny ara-toekarena ara-piaramonina sy ireo sehatra maro ny resahantsika androany de makasika ity hoe fitiavana sy ny tokatrano ity ary sao de mba krizy ara-pitiavana ity hodiniana androany ity paster tsy ho fantariko tsy afaka ny aminavina izany aho fa omeko anao ary ny fanazavana momba ity krizy ity ena ary marina tokoa zany fa misy krizy zany miseho ao anatin'izay le hoe fanambadiana zay na ho ampitovy io na ho an'efa manambady de misy krizy miseho ao anatin'io dia hojerevantsika zany am'ty an'io tia hoe ahoana moa ny endrika isehony zany krizy zany azo raintsika roa lehibe zany le krizy ny voalohany dia krizy ara-pitantanana zay hojerevantsika androany resaka ara-pitantanana ary ny faharoa dia krizy ara-pifandraisana
dia hozaraintsika roa ihany ko zany ny fanazavana an'ireo zavatra anankiroa reo a zay hotoizantsika hatramin'ny rampitso moa zany ny fanazavana fa andaotsika hiditra am'le hoe krizy ara-pitantanana. Ao anatin'izay hoe krizy ara-pitantanana izay de mety maro ny fantanina mipetraka ao an-tsain'ny mpiaino sy ny mpijery am'izao fotoana izao hoe tsy maintsy nisy fananana zany tao inavy ara ireo zavatra izay tantanina sy natolotra Andriamanitra antsika mba ho tantanina. Marina zany. Andao aloha vakitsika lay toko sy andinina ao amin'ny Genesis toko faharoa andiny fahadimy ambin'ny folo efa vakitsika teto izy io tamin'ny andro teo aloha hoe inona moa no zavatra andrasana amintsika olombelona ary inona zavatra napetrak'Andriamanitra tamin'ny olombelona. Genesis toko faharoa andiny fahadimy ambin'ny folo misy aza de le miteny Andriamanitra namin'ny Yvon le hoe ary Andriamanitra mitondra andra lehilahy ka namponina azy tao amin'ny hiasa sy hitandrina azy. Zay zany izy. Hiasa sy hitandrina. Dikan'izay de zao io zany no toe-javatra voalohany zay apetraka hoe mila miasa ianao, mila miasa ianao ary mila mahay mitantana ianao. Zay zany le izy. De eo zany no matetika miseho ny krizy. Hitanao am'izay zany le krizy ary mety efa azonao an-tsaina le izy. Eo zany matetika miseho le krizy. Voalohany zany hoe mety tsy mananasa le olona. Mety efa maniry ty hanambady izy. Mety efa mieritreritra na ny hanambady izy kanefa ina zavatra miseho tsy mbola misy ny fahafahamamelona izany tsisy asa. Tsisy asa. Zay le hoe krizy ara-pitantanana. Tsisy asa izy. De ahoana ary? De indraindray zavatra miseho ry namana Yvon tena mampalahelo. Dia miroso foana le tanora. Ohatrany tena amin'ny teny frantsay hoe manao riska ozy izy. Tonga de miriska fotsiny. Tiako ianao hoe andaotsika hivady ny asa amin'io mbola tsisy. Ary betsaka ny tanora tafalatsako ao anatin'izany toe-javatra zany. Dia rehefa tonga anatin'le fanambadiana dia tratra ny fahasahiranana. Dia tafiditra lay krizy faharoa dia ny krizy ara-pifandraisana. Azonao am'izay zany izy tsy mipetraka tsara lay fitantanana, lay ara-pitantanana dia lasa miteraka krizy faharoa dia ny krizy ara-pifandraisana. Ohatra anankiray zany zay. Dia ny lafiny anankiray ihany koa zany eo am'le hoe krizy ara-pitantanana de araka le voalazanao teo hoe misy zavatra zay nomen'Andriamanitra ho tantanan'olombelona. Ndao nefa kitsika ten'Andriamanitra hoe zay milaza an'izany ao amin'ny Genesis toko voalohany. Genesis toko voalohany ny andiny fa valo amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo. Ahoana voalazany ten'Andriamanitra? Zao voalazany. Ary Andriamanitra nitsodrano azy hoe maro fara sy miabetsà. Zereo tsara le ten'Andriamanitra amin'olombelona. Nitsodrano Andriamanitra hoe maro fara sy miabetsà ary mameno tany ka mampanompo azy ary manjaka amin'ny azan'ny rano amin'ny rahamasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra izay mihetsiketsika ambonin'ny tany. Toizantsika le vaky teny andiny manaraka. Ary Andriamanitra nanao hoe indro efa nomeko anareo ny anana manitsambo rehetra izay ambony tany rehetra ary ny hazo rehetra izay misy vo sady manitsambo dia ho fihinana ho anareo reny. Andiny fahatelopolo. Ary ny amin'ny bibidia rehetra sy ny voromanidina rehetra dia ary ny zava-manan'aina rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany dia efa nomeko azy ny zava-maitso rehetra ho fihinana. Dia nisy izany. Ary hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony dia indro ary indro tsara indrindra izany dia nisy hariva ary nisy maraina andro fahaenina izany. Jereo tsara le ten'Andriamanitra. Indro efa nomeko anareo izy. Nisy zavatra nomen'Andriamanitra ny olombelona teo. Indro efa nomeko anareo. De mitanisa Andriamanitra hoe zao efa nomeko anareo zay le hoe manjaka amin'ny zavaboary efa nomena mba ho tantanana. Asa tino mba ho tantanana.
reny zavatra ireny na ny biby aza de nomen'andriamanitra ihany ko tandrify anazy ny olona nomen'andriamanitra zavatra ho tantanany ny biby koa nomen'andriamanitra araka ny tandrifiny de ina zavatra anyseho tany edeny rehefa nomen'andriamanitra zay fananana ho tantanana zay ny olombelona dia nametraka fitsipika andriamanitra hita ny fantatrao angama zay fitsipika zay ao amin'ny Genesis 2:7 sy ny 7 de ahoana izy ny voalaza ny ten'andriamanitra Genesis 2:7 sy 7 Jehovah-Andriamanitra nandidy andra lehilahy eto zany Andriamanitra dia mametraka ny fitsipika tokony hitantanana hoe zao ny fomba hitantanana azy nandidy andra lehilahy Andriamanitra ziska nanao hoe ny azo rehetra eo amin'ny sa reo le zavatra nomen'andriamanitra ny olombelona ny azo rehetra eo amin'ny sa dia azonao hinanana ihany de ahoana izy fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinanana fa amin'ny andro zay hinananao azy dia ho fatoko ianao nametraka fitsipika Andriamanitra ny amin'ny fomba hitantanana hoe indro efa nomeko anareo reo zavatra reo nomeko anareo dia nanome fitsipika Andriamanitra hoe zao no fomba hitantananao azy ty azo anina ity tsy azo anina ohatroatra zay zany le resaka hoe fitantana de rehefa miresaka fanambadintsika namana Ivan de misy fitsipika ihany ko zany io misy fitsipika ihany ko mazava ho azy misy fitsipika ihany ko zay apetraka Andriamanitra ary le zavatra zay nomen'Andriamanitra ndray zany rehefa miresaka fanambadintsika zany zao a inona zany zao no zavatra azo eritreretina hoe inona le zavatra nomen'Andriamanitra mba ho tantanana voalohany indrindra zany zao de ny fitiavana zay indrindra fitiavana no nomen'Andriamanitra satria avy amin'iza ny fitiavana avy amin'Andriamanitra ny fitiavana de ny fitiavana zany lay nomen'Andriamanitra ny olombelona mba ho tantanana zay zany le izy amin'ny resaka fanambadiana dia miaraka am'izay a de manome fitsipika Andriamanitra ny fomba hitantanana azy de anisan'ny fitsipika anankiray ndao vakitsika ao amin'le Genesis 2:2 io zany fitsipika zay napetraka Andriamanitra de ahoana izy Genesis 2:2 de o zizy Andriamanitra hoe noho izany lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny zay ny fitsipika voalohany mandao ny rainy sy ny reniny avy eo fitsipika faharoa ikamina ny vadiny avy eo fitsipika fahatelo onofo ray ihany mazava be le izy nametraka fitsipika Andriamanitra hoe zao natao ny amin'ny fitantanana le fanambadiana fitsipika voalohany mandao ny rainy sy ny reniny fitsipika faharoa mikamana ny vadiny fitsipika fahatelo nofo ray ihany mahafinaritra le ten'Andriamanitra de eo amin'ny resaka fanambadiana zany dia io le resaka fitantanana zany io fitantanana io de raha izay afatra zay no jerena de hita fa mila mahay mitantana ireo zavatra rehetra zay nomen'Andriamanitra isika tsirairay avy ary manaraka ihany ko ilay fitsipika izay napetraka teo indrindra ilay anankitelo zay efa nampitaina teo eo amin'ilay lafiny hoe nomen'Andriamanitra ny fitiavana pasteur mba tiako tsindrina kely satria natao mba ho tantanitsika ihany ko izay satria mantsy mety raha ratsy tantana io fitiavana io a mety ho ritsa ve sa ihany ko mety hiena ko le fitiavana na mandeha any amin'ny tsy tokony handehanana zany fitiavana izany ka de andao tsindrina mafy hoe makasika an'izay fitantanana lafiny ara-pitiavana izay eny azo ndao ary ho tsindritsika kely makasika an'izay ary raha vo miresaka fanambadiana zany tsika de ny zavatra zay nomen'Andriamanitra ny olombelona de fitiavana zay nomen'Andriamanitra ny olombelona ny fitiavana satria Andriamanitra fitiavana mihitsy no namorona ny olona tahaka ny endriny zay ny mahatonga l'izy de nomen'Andriamanitra fitiavana zany ny olombelona de io no tantanana io fitiavana io de eo no mahatonga le krizy raha la Ivan le fitantanana le fitiavana io no mahatonga le krizy io na io araka ny volazanao teo ratsy tantana na io tsy hainy tantana azy
na io diso ny fomba fitantanana azy ohatrohatran'izay zany le endrika an'le krizy eo amin'ny ara-pitantanana amin'ny resaka fanambadiana zay mahatonga le hoe am'izao fotoana zao dia misy tanora lasy vavy mifankaty fa tsy fantany hoe inona moa ny tena tanjotsika miaraky tsika de inona moa ny tena tanjotsika de miaraky eny izy ray volana embolana herintaona mbola miaraky eny roa taona mbola mifankaty tsisy ninina azonao tsisy ninina vita dingana sisisa tanjona tsisy hoe oaiza moa tena tanjotsika aty zay ne zany le resaka hoe krizy ara-pitantanana e tratrany krizy ianao am'izay fotoana zay tsy misy zavatra tsy voatantana zany ao misy zavatra tsy voatantana araka ny fitsipika napetraka Andriamanitra misy fitsipika zay apetraka zany am'le fitantanana le izy de mila manaraka an'izay fitsipika zay ianao de ohatra anankiray zany zao namana Ivan aka ohatra anankiray tsika ao amin'ny Mateo toko voalohany andeny fahavalo ambin'ny folo no misy an'ilay ohatra zay horaitsika zay efa nivakitsika io toko sy andininy io de zao le voalaza amin'ny Mateo toko voalohany andininy fa valo ambin'ny folo miresaka momba Maria izy de zao le toejavatra ny atao hoe rehefa nanaiky Maria ozy izy zay le hitatsika omaly hoe mila mifanaiky aloha de le mifanaiky Andriamanitra vavolombelona zany hoe tsy ataotao foana zany le mifanaiky zay koa zany mila fiezina tsara zany zay hoe tsy atao tsy manaikinaiky foana zany e tsy manaikinaiky foana fa ianao rehefa une fois manaiky de Andriamanitra mihitsy ny vavolombelona an'le fanaikena dikan'izay efa miroso amin'ny dingana zany ianao dikan'izay efa miroso amin'ny dingana ianao ary hitatsika tsara ny tanjona an'io de tsy inona fa fanambadiana ny tanjona zay le izy fandao jereva tsika le Matio toko voalohany ary inona zavatra nyseho rehefa nanaiky Maria ho fofombady zay zany le dingana mifanaiky avy eo mpifamofo zay zany le fomba ifezana an'le fitantanana zany zay resaka fitantanana fanaiky dia mpifamofo de ahoana voalaza ny tena Andriamanitra ary eto ny tena zava-dehibe de ozy izy hoe raha tsy mbola tsindriko tsara raha tsy mbola nanina ozy izy nivady izy mahafinaritra ny tena Andriamanitra de eo le hoe ara-pitantanana hoe mila tantanana zany le fitiavana mila tantanana tsara de mazava le fomba hitantanana azy hoe mifanaiky ianao mpifamofo ianareo tsy mbola nivady ianareo tsy mbola mpivady tsy mbola mpivady ianareo de mila hainao tsara zany ny mitantana an'zany zavatra izany so de tratrany krizy ianao tahaka an'seho amin'io tokosandiny io matsy misy zany tratrany krizy fa tsy nitrizako le vaky teny fa ny toejavatra seho tao zany dia bivoky Maria zay zany le izy nisy toejavatra nyseho zay tsy araka ny tokony izy tsy araka n'lay napetraka le izy hoe mbola tsy nivady izy fa mpifamofo kanefa bivoka i Maria toejavatra am'seho zany ary tena misy mihitsy am'izao vanim-potoana iainantsika izao ka eo le tena ilana hoe mila matoky an'Andriamanitra ianao ary zay le vavaka mafana tena ilaina mba hafana miatrika ilay fahasarotana eo amin'ny lafiny tokantrano zany eny azo amaraparantsika ny am'ty andro an'io ty zay nandiniatsika zany lay tapany voalohany am'lay krizy dia ny ara-pitantanana rehefa miresaka an'izay zany tsika namana Ivan dia tsy resaka hoe tena hoe zavatra materiel zay tantanana le izy hoe vola vesa trano vesa ina tsy zay loatra fa rehefa miresaka fanambadiantsika dia ny zavatra lehibe indrindra ary ny baiboly milaza zany hoe telo zavatra telo mitoetra de ny lehibe indrindra am'ireo de tsy ina fa ny fitiavana zay zany lay tantanana zay le zavatra zay tantanana zay nomen'Andriamanitra atsika de ny fomba hitantanana azy dia
nanome fitsipika Andriamanitra mba ahafahantsika mitantana amin'ny fitiavana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Mankasitraka anao ray aman-dreny pasteur ny amin'izany afatra mafonja dia mafonja izany. Antenenay fa nipaka tany am-potsika tsiray avy ireny ary engany mba ho ampiarina tokoa eo amin'ny fiainana izany. Satana nefa tsy faly raha mandray izany afatra izany isika, fa ndao mafisitsika amin'ny alalan'ny vavaka ny teny izay norenesitsika teo. Andeha ary hiaraka hivavaka isika. Andriamanitro rainay izay ny an-danitra, misaotra noho ny teninao izay mitarika ny mandrakariva amin'ny fahamarinana, ao anatin'ny fanambadiana, ao anatin'ny tontolon'ny fitiavana, dia manome fitsipika ianao hitantanana izany araka ny sitraponao. Omeo fahendreny izahay, ahaizanay mitantana ny fitiavana, satria avy aminao ny fitiavana, ka tsy anaonao foana eo amin'ny resaka fitiavana, ary mba tsy ho tafalatsaka any amin'ny tsy izy eo amin'ny fitantanana izany fitiavana izany, fa mba ho araka tokoa ny sitraponao, ho araka ny fitsipika izay napetrakao, izay arahana eo amin'ny dingana ny amin'ny resaka fanambadiana. Fantatray Andriamanitro fa tena enao mihitsy nitsodro rano ny fanambadiana, enao mihitsy nanana masina ny fanambadiana, ary enao dia mitahy ny fanambadiana, dia fantatry fa lay Satana izany dia miezaka izy manapotika ny fanambadiana, miezaka izy ny mitaona ny tanora any amin'ny lalana tsy tokony ho izy, dia tsy mitondra fitahiana ho azy ny fitiavana, fa lasa mitondra ozona, lasa mitondra alahelo, lasa mitondra angidi-po ho an'ny tanora ny fitiavana, kanefa tsy izany ny sitraponao. Tompo Andriamanitro, tamin'ity takariva ty dia fantatray ny fitsipika hitantanana nylay fanomezana sarobidy indrindra avy aminao, dia tsy nafa ny fitiavana izany. Koa taio ary ny tanora tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Ankasantsika ray aman-dreny pasteur nampita izany afatra izany, ary misaotra anao ihany koa niaraka taminay hatrety amin'ny famarana ny fandarana. Amin'izao fotoana izao dia manentana anao izay, raha toka misy fanontaniana manitikitika antsika rehetra dia apetrao izany. Azo atao ary mandefa izany amin'ny alalan'ny afatra miafina ao amin'ny page Facebook-ny radio Azis, ary alefasy ny afatritsika hatramin'ny zoma amin'ny 12 atoandro, dia manantena ny fandraisantsika anjara fa amin'ny sabotsy hariva kosa, amin'ny sabotsy hariva amin'ny 9 ora ny amalina ireo fanontaniana izay apetrakitsika ireo. Izay raha no fotoanantsika androany, fa metraka ny veloma mandra-piona ho amin'ny manaraka indray, ary indao hiara-hira isika ho marika izany fanaovam-beloma izany, dia ilay hira ny tarika alisson ny dia sy ny tiana. Fakahita wase ienitia sinitina Riefaja manja manumana fanambatina Faizi no mandacha Onifiana nulumela Iremzede silacha Sinaita faninenana Fatena mafinaritra inona fahatra Nifakahita ho an'ity sy ny tiana
mifankahita ho any dia sy ny tina raha mbola mahatra ny andro ny tany fifankatiavan'izy ireo tsy hisy fiafarany fianao no tsy miova manisy anio nitokatraon'izy ireo itompom-batahio ho tena mahafinaritra inona faritra mifankahita ho any dia sy ny tina mifankahita ho any dia sy ny tina ronono sy tantely izay tany ankanana no natonga ny olona ho lava sy pikana raha tena Andriamanitra nataontsika fihinana zay tokatranontsika ve tsy ho feno ny famasinana inona faritra ho tongatra ny andandra ifankahita ho any dia sy ny tina ifankahita ho any dia sy ny tina mifankahita ho azy ny dia sy ny tina rehefa Andriamanitra manomana falama